Record FM manolotra anao izao Réveillon Kidjakid Nosoratan Narsoa Vila Aliva Olaravaka Kalmanana ary ilaina sotra no anome aina ny tantara nandray teo sy nanatsotra miarfi Fatima inspektera efa ela ngainao ny tonga efa ela ka mba tsisy aso andro any dia mba tafody aloha andro fety kosa verina eny dia mbola beasa ihany variana amin'ny lanonana daholo zao ny olona rehetra ny olona variana amin'ny lanonana fa izay indrindra ny tena mampirongatra amin'ny mpangalatrako araroto ny fotoana ohatran'izao novana saratra aza mieritreritra an'izany nareo zavatra tsara atao an-tsaina iny zany zavatra tsara lazaina izany ka fa raha ny taona sy tombo avao ve izany tokoa ahoana moa izany ny programantsika sineny ho any amin'ny bebe ny ankizy mantsy any daholo ny anao réveillonko dia maraina vao mody tsika roa koa ngamba aleo tombo avao vao makany aleo mijanona matory atao trano amin'ny alina hoay kosa ry neny nareo ve ranga efa niasa tamin'ny krismasy efa ny alahadysika tamin'iny vao tany andry bebe dia mbola tsy araka amin'ny ankizy kosa ny réveillon ka tsy sitrapoko ange izany ry ny avo za mbola miasa raha-pitsoala ny tontolo andro farantaona koatra izany 31 zay vao mba afaka makaina kely aleo re mitsany ao fanaovako sakafo be indry ivilany atsena rehefa avy mirava inantiny zanako ivilany atsena nga amin'ny 610 alina dia ina koa ny sakafo hitany neny amin'izany tsony ndiko tsy mba miavona ho dia loha aza amin'ny farafatarany dia mirava afaka mitsena tsara le makany amin'ny mama nge tsy olana fa le tsy matory mihitsy ny tena raray mba reraka kosa nge tsy za tsy atory ny roa alina izany miasa azy efa tsy fidiny say izany koa ny sakafo izany dia matory ny olona mikorana sy mandiha mandra-maraina ny tena mamonjy fandriana tsy hitako mihitsy izay mahafety ny andro ohatra ny mahazatra ny avo fandrehetiny izany dia tsy mba mieritreritra na mihitsy mba mety iza resy eo amin'ny toerako fa neny io izany mba mieritreritra efa mba ny sainy neny ve hoe hatramin'izay 20 taona ny ainako izay impiry-sika mba nakalaza fety na noely io na tombo vao io na paky io na fety hafa amin'izay dia tsika rery ny atao trano raha zafy tsinona tsy hoe fomba mamonjy ny fianakaviany dia inona moa izany ny tena hoe fety amin'izany ka izay ary ny fiainatsika ina ny azo atao amin'izany sa entinao aty le namanao izy ahoana anarany teo Chris ve izy indrindra asa efa makaty tsisy fa tsy manina izy koa very neny dia ho afaka amin'izany tsy maintsy makany amin'ny dadany sy ny mamany izy ny réveillon sy ny tombo vao andry zareo indry angary tsy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny izy izany nitokantrano rery Chris ka mamangy azy ireo matetika fotsiny ny ataony faiza zareo no mipetraka atao ihany etosy ihany ry zareo izay tena tanàna ny marina tsy fantatro loatra fa mbola tsy netiny tany mba tiako hita loatra izany olo tianao izany inao koa nefa mamaika neny amin'izany izay aza tsy mbola nisy tapa-bolana akory ny ranako na vao maly aza retsy zoako ny malala izay olona mifankaty aminao mbola iona foana re nareo ry neny neny koa anga mitiasanao ty na etoka ty an-trano azy izy tsy ho hitanao mihitsy reny zao tamin'ny krismasy ny ara-mivavaka izay dia nateriny taty an-trano nefa neny ny tesa tsy tao fa ny asa tsy mety eo ihany ve izay fotoana iaonany ary andao amin'izay sakafo ka dia mba matory aloha dia ahoana ihany ry neny nefa rahan'ilay resaka teo inona izany le amin'ny réveillon fa inona indray ary ka tsika nefa miresaka nefa ndry tezitezitra be dia tsy hitako izay lazaina ka ny atsika kosa angery neny tsisy fety vanona foana isa-taona izao no ny asanareo za kosa efa leo ka aiza moany tsosositra izao ary ho any bebetsika ny 31 marina amin'izay mba miara-mifety amin'ny ankizy rehetra tsika mianaka ay tena faly be kanefa dia ahoana tsy afaka atory indray izany ianao ka eran'ny ankizy dia atory rehefa dila misasak'alina
Mino fa mba tsy ho saroto kosa ny ankizy. Tena mety izany ry neny a. Misaotra betsaka neny. Sady manina. Tsy misy inona fa mieritreritra hoe sady fotoana mba hifankahitantsika rehetra io. Andavanandro sinona efa variana ny amin'ny fiainany daholo. Raha tsy fety ohatran'izao tsy mba mihaona mihitsy ny mpianakaviko. Za tokoa. Sady tsika tsy mba manana afa-tsy ry zareoko. Tena marina izany ry neny a. Raha tsy misy ireo retam-po aminao ireo sy ny vady aman-jany eny angamba dia onjoonjosika mianakarery ny fiainana. Bebe ary ty efa antotrako. Izay ankehitriny lazako amindreo hoe tandremo tsara ny fihavanana e. Indrindra aminareo samy ankizy. Reo ny anadasy ravavinao, reo ny anteheranao rahatrizay. Izay lehibe reto efa miantitra. Fantatro tsara izany ry neny a. Ary matokia fa tsy ataoko raraka tany izany afatra izany. Fa hono ary neny? Mba misy zavatra saika notaniako anao. Inona? Lazao fa mihaino ny avo ahy e. Efa nanetsidika an'ity resaka ty taminao ihany aho saingy sisy tohela hatramin'izao. Momba ninona moa izany resaka izany fa ohatran'ny tsy tsaroko. Momba ny draiko sy ny fianakavianiko. Ay, inona ny tena mahatodina anao an-dralana ka? Hita neny Zaho efa manomboka ho lehibe. Afaka taona vitsivitsy aho dia hanambady. Ka rariny kosa raha mba mahalala ny seloharan'ny poirako. Indrindra izay vadiko sy ny fianakaviany tsy maintsy antany an'izany. Ngary tsy efa niresaka an'izany nareo sy Krisy? Tsy mbola niresaka an'izany izay ka. Nefa inona moa manakanazy tsy antany an'izany amin'ny ora-tsy-ampozina. Dia eo angeriny iny ny olana e. Inona ny avaliko azy raha tonga izay fanontaniana izay? Eny reny efa nilazaiko anao reny momba ny solorainao. Be voaka roa volana maty izy. Neny nefa niteny tamiko hoe any Tomasina ndray aman-dreniny. Dia maninona nefa raha mba makany sika e. Za nge mba te hafantatra andreo havako ireo ry neny e. Ka ny olana ny dia toa hoe efa tsy nonina efa tsy mipetraka ao Tomasina tapitanana tsoro zareo. Izany sarotra be ny fankahitana. Aleo rehefa malalaka iny dia antaniko ilay namanay tany aloha tany ahitana ny adresin'ny dadabeanao. Izany Keny ary mba aza tonono izay. Way, maneno ange izany telefona neny izany e. Ary ery ambadika ary ary izaniko. Tsy komisera indray izany. Nefa nefa tsy izy e. Oui, miainanao tompoko. Ie dia ahoana? Ay, zao? Eny ary ho avy ah. Ny avo ah. Ahoana sy neny? Fa iza le teo? Mastomana, andeha kely ah. Fa iza ho any ny antsoany neny? Ilay komisera rehetra ny antso teo ah. Misy raharaha ilana maika hono ho any amin'ny Braoalo. Efa fantatro e. Any dia maraina indray ny andro fa ho mody. Masto azy neny. Firy zao komisera? Ny efa amin'ny efatra sasany. Tena maraina taty ny andro. Sy efa vita ny natao e. Ahoana indray moa izany zao toy iny? Makaina aloha zao maraina izao e. Ianao tsinona mbola hiasa raha alinako. Aleo ataoko ny famotorana azy teo lahy dia ho hita eo indray izay hirika isam-borana ny dralava venty. Dia tena gaga tokoa hoe ahoana ary nahatonga zareo tafaporitsaka. Nefa ny dia efa tena voadidina polisy le trano filokany. Asa re inspektera. Zao reo jiolahy roa tompomarika tamin'ny raha iny tsy azo akory fa reo nama mivoaray. Raha ny fijery kosa aloha komisera dia voafitaka tsika. Mino fa tsy nandalo tao mihitsy le lehibeany. Lalao vodiny fotsiny tsika polisy. Kosa e. Azoko antoka fa maro pototry ny vaovao iny. Fa tsika nitara sy reo azy reo fotsiny mipiretina mafy dia manao izay misy ny CFB-ny izy. Ka raha sanatria moa tena tsisy ifandraisana amin'ireo andohan'izao lakaroana mihitsy ny voasambotra dia ahoana. Iny kosa tsy salasalako mihitsy e. Le tovolahy lavabe ny efa nandalo tamin'ny bro tamin'ny herinandro iny e. Sy ianao moa tsy teo fa zasina inspektera lalana no nanadiady azy tao. Lehibe vava ny famaly tamin'ny brigadier Tsiriny ve zany?
Lenanao solomaso? Indrindra saingy mbola tsy hitako tamin'izay moa ny fomba nitazomana azy dia alefako nody izy aloha. Izy aza ny laza teo fa tsy maintsy tafavoaka fa mahafantatra olona mbonika. Ho hitantsika eo raha tafavoaka izy izany indray dia tsy te halala fa midoboka iny sady efa jiolahy manivaiva polisy dia ho afamaina ve ko raha tsinonako. Efa nanaona tokoa moa le ankizy vavikely nitsidina pendry zareo salama. Efa tsy dia maninona hony ny inspektera lala nitsidika azy teny amin'ny hopitaly. Tena mampalahelo mihitsy le zaza. Izany rehefa andeha vozokarena komisera sanak'olona tsy manatsiny anaparana biby atao takalonay. Tsy tena simba tanteraka mihitsy ny toetsain'ny gasa kehitriny no fitiavam-bola sy ny hareny. Fa nanaonao foana ihany angeny raha mandreny zaza iny. Fa inona no mahatonga anao ilaza izany? Ka le tsy mampandreny polisy mihitsy raha tsy taty aorinako. Efa tafaverina ny zaza ary efa azony jiolahy vola 50 tapitrisa takalony vao nikoropaka ny tady vonjy taty amintsika ry zareo. Zao vao maika sarotra ny raharaha. Ka nahazo fandrahonana kosa zareo dia matahotra ko. Nitenen'le jiolahy hony hoe raha vao milaza any amin'ny polisy nareo dia vononay ny zaza. Izay kosa angeny nampiahotra azy. Mamy ange komisera izany zanaka izany. Tsy voasandam-bola makarena. Izany tokoa aloha tena mamy ary mila hafatiny aina mihitsy. Saingy ry zalahy rehefa lehibe dia tsy mahalala an'izany. Nena izany ranjaka mandreraka mihitsy. Sasatra foana ny reminy taraina miditrany. Faralako sady zaza tokana trano mampianta azy be ohatran'io. Eny dala efa tafahoatra firifiry ny zaza tokana trano fa tsy manao oatra azy ka. Jereo zao ny avo. Ny avo indray kosa aloha mipetrapetraka hitanao zany. Mahafinaritra aminy. Hatramin'izao aloha sy any aoriana tsy fantatra izay fiovany. Tena endriny ka sambatra ianao manana azy. Sy ny ankizy ve moa tsy mba hanana izay mba klema kely sy ny ditradritra fa rehefa mahatsapa fitiavantsika ray aman-dreny izy dia izay ny zava-dehibe. Eny fa malerivo izay izy nandreraka mihitsy. Nandreraka hono? Ka midongy ianao rehefa eo any amin'ny mamanay tany daholo ny ankizy rehetra. Za nefa mba saika atory tezitezitra be mihitsy izy tena aleoko nanaiko mora. Vao maika ho tehitra zany zao ka alino da tsy ho vavandro any ty olany tiako. Tsy maintsy fitaina aingana mantsy tia na iasana amin'ny faran'ny taona sy ny taom-baovao mihitsy aza. Dia efa miomana amin'izay vavany aho komisera. Eny aza mena tiany izy izay mahazaza sy tanora fanahy azy. Iza tokoa moa ny zokony izy sy njaka. Njaka ny zokony ka toy fanohy tapabolana izy dako. Izay marina voatsaroko. Be voka be miandriandro izay ianao no nitsidika andamatoa terapeute teny amin'ny maternité. Tadidiny komisera tsara kosako ohatrany voamaly fa 20 taona lasa. Taona tokoa mandeha marina ny fotoana. Vao niasa kelikely teto Antananarivo tamin'izany. Zaza mbola mpianatrako. Nga tsy tadidinao? Tadidiko ka. Tadidiko izay le mipetraka tao aminay. Mamanjaka ratsiana trondro ndrira tsiana ovy. Isaka arivo izao dia raikitra ny fanendasana. Majifa 2 andro menaka 1 litra. Mesana sisy izany ankehitriny komisera. Mafy ny ainana andreny. Asa kosa aloha izay nahazo aho tamin'ireny raha tsy teo nareo mivady. Nolotiana, lasa, fianakaviana, nandatsy. Tena nefa be voka amin'ny fianarana tsy azo vela. Tena tsy voavaliko mandrakizay so nataonareo mivadika. Oka reserve bebe. Efa lasa ny zavatra taloha. Ka moa tsy efa milamina zao ny fiainanareo mianaka. Ny avanao ary reto manantona daholo. Eny misy zavatra manahera-tsaina ihany. Inona indray? Ka nanontany momba ny ray sy ny havany eny ny avo maly. Dia inona navalinao? Miteneniko hoe fa maty sola ary tsy atao masina renivohitra tsony ny havany. Dia izay. Ry bebe, tokony nanazava ny marina tamin'ny zanako ihany ianao fa tsy mandainga. Matoa mantsy izy manontany ny fianakaviany iray ohatran'izay dia vonona ny hitady azy ireo. Hitanao fa ny ankizy me lehibe Eny fantatro izany. Nefa izay ny voalazako. Tsy haiko re. Fa isolo tokoa moa izany tsy niserana tsony. Mandrakitiny androany. Nefa dia fatany tsara zao fa be vokany mampalahelo ny toetrany.
Izay mahavoana lehilahy tony rehefa mitsoaka didy very tsy mahafantatra an'ireny le zaza avy eo. Ianao no miteny izany fa izy tsy miraharaha efa rongeka izy zanany tamin'ireny. Ny laza fa hoe sady tsy manambatany tsy mananjanaka. Dia vita soratra tokoa moa zany isy le ramatoa. Vita soratra, vita mariazy tany am-piangonana. Izany dala komisera sendra toko rambaramba dia roboka. Tsy misy anenena zany ry bebe. Izay vita dia vita. Zao fotsiny no mba torohevitra tolotra anao ny ihany izay fomba ilazana izay tena marina amin'ny avo. Tsy fantatra mantsy izay anirina azy. Eny arako izay teninao izay. Mandroso kay veneny iza ihany fa iza re fa mandondona fotsiny azy so dia manaitra ny zanako. ny antiako raha mba hampimeka nandona ho so dia manaitra. Ianao nandona izao no nanaitra raha mbola natory raha mitsaitsika moramora namoa varavarana ianao tsy taitra mihitsy Zany mariny. Safady atia. Kefa taitra ry ako. Fa neny tamin'ny ny tavaverina. Tamin'ny efatra sasany aho niteran'ny komisera. Dia ny fosahady kosa ve vao amin'ny fito ange izao sa mbola tsy natory mihitsy? Mbola tsy natory ka. Iara misakafo malaina aminao aho vao andrefandrina. Nahazo tapakandro tsy isan'andro any. Rehefa vao makany amin'ny birao dia mijanona any mandra-baraina. Naherezy mahazo miasa. Tena tsy falangeny dia izany. Inona ary moa no tokony holazaiko amin'eny? Tsy fataisinareo alina? Nisy andian'izolany samborona izay dia maraina ny andro vao azo ry zalahy. Dia efa manomboka izany ny famitorana. Dia roviana niakatra any amin'ny fitsarana? Ilay izy ary mbola raharaha beko. Mbola tsy voasambotra ny CFP fa tafatsoka. Nga? Izany isy farany taona sy tombo vaovanina indray ny itsika. Hitomiray izany ny asanareo ka. Nga hita izany. Ivavahana amin'Andriamanitra fotsiny hanondro aingana ny toerana misy ny lehibe ny jiolahy voatana. Amin'izay mba vetivety dia vita ity raha ty. Ratsy izany. Dia ratsy izany dia ahoana? Tsy makany amin'ny bebe fa mijanona tao trano rapitsala. So miantso ny neny tampoka indray komisera sy ny tariny any am-piasana? Tsy maintsy izay na mandany ianao mandeha dia aleo izany makany atam-bovo maraina raha milamina ny asako. Za kosa ry neny tsy mba manaiky an'izany na miara mandeha tsika na miara mijanona. Ataoko ahoana ny amelan'ny neny rery ato? Aleo miara mijanona ka. Izay fantatra fa mety atao raha anao sakafo ianao dia teneno za tsy na mety tsy afaka hitsena. Efa mahazatra fa honary neny andian'jiolahy amin'inona moa izany samboronareo izany? Dia jiolahy pakakeriny tadidiny moa ilay ankizy vavikely ny taona nisy nitsidina be tamin'ny tapabolana. Tadidiko iny olona mipetraka tetỳ amintsika tetỳ angeny maman'izy iny taloha tamin'ny mbola tsy nanambady. Fa nga neny ny andraikitra n'iny raha iny. Inspektera lalana andray an-tanana ka izy moa io misy fahoriana dia za alona sy ny komisera. Fa iza hono no matao amin'ireo inspektera ry neny? Indreniny ny fianaratsoa. Maraina izy ny ala teto tanahy. Ny fisamborana nefa tsy afaka miandry azy. Raha toko rehefa ela ngeky izy iny vita fa lasa mitarazoka be. Fa inona ny olana? Zareo tsy mampilaza amin'ny polisy mihitsy raha tsy efa vita amin'ny fanakalozanako. Dia sarotra be nitady an'ilay olon-dratsy satria kely dia kely ahitana ny mariny. Efa vita ny fifanakalozana rabory dia ilay zaza izany tsy nalainareo ambarany? Natao ihany saingy. Inona moa re tsy nantenaina aminy zazakely. Zavatra lazainy aza mivaova be. Fa mitorana ny olona hina sy ireo tambazotra ny jiolahy mpanao izany asa izany tsy maintsy fitorana izay no atao. Dia ahoana ary neny? Mba misy rirany ihany ve nefa? Namomby ihany ny paika matoa nisy sasasasany voasambotra andra. Ny tena olana fotsiny ilay ati-dombokiotrika amin'ny tena tafaporitsaka. Efa manao ny ankety aloha ny polisy sy ny komisera amin'izao maraina izao reny kio nge aloha rehefa mafavy izay dia tsy manorona mamitsy na ho vonoina ho faty azy. Ahoana koa izy ny tsy barataka rehefa tratra ny tery vaimanto ataonareo azy? Engane variana resaka teto tsika roa.
andao misangana dia andao sakafo fa efa malalay tehikipy izany masoko izany. Ie, sady za koa manao fotoana amikresy eny analakely somaraina izao. Malaky ary sao miandra ny zanak'olona dia izao omeko vola ihany dia sao dia misy sakafo tokony hovidiana any. Nareo tsy nanandalo tsena sa ahoana? Mety izany ka fa izao any eny raha afaka ve Krisy rapitso dia entiko aty an-trano ihany. Ina moa ny olana amin'izay koa indray mba manana namanako raha ohatra hoe sendra mandeha saingy aza terena sao dia tokony ho any amin'ny havana izy eny za ve moa anirezy amin'izany. Mba ela koa angaha ilay zipinika. Efa 10 minitra izay no miantsenany fa mbola tsy miverina ihany. Marina raha tsipako ny tsy miveriko nandositra. Tena taraiky ilay dia. Iantso eo ihany zalahy. Ny aza nefa ty mbola mila fandrehana tsara mba tsy ho kotikoti. Raha sanatria mahakopy zavatra hafahafa eo tsy ho loza. Tsy maintsy alaina miadana izay mpamalinana tanteraka. Tena raha tika mbola tsy endran'izao hatramin'izay nanaovana. Zaza kely foana hatramin'izay no azaina. Tia nanjary sy papi. Mba sahasahako angery sefo e. Aiza vera nga dia ny zanaky ny inspektera mihitsy nataony takalo. Raha tsy mivoaka hono zalahy dia tsy mivoaka koa ny hafa. Gidra kely ty sala amin'ireny tantara amin'ny tele ireny mihitsy. Fa ny loza aloha ty dia za najabaky ny sefo hiaraka amin'ny zanaky biby. Dia tena raikitra tokoa. Raha sipako moa fono sirana ny bokosy tiako dia tsy naray lamba tsony. Izy koa hoe moa nanapo. Tovolabikiana sy tsara fanahy ary mitondra katikaty raha toa azo ao kosa ve moa pojolay. Mampalahelo aho tianao ry ny afo. Raiky pity amin'ny jiolahy. Amin'izay jiolahy ray indahany amin'ny fanaovana kidina pino. Nena mijery anao. Kanefa izao ny fiainana samy manavitra ny ainy. Fa izy koa aloha tsy ratsy tena tsara taresy mahafatifaty. Vavy tokan'olona ambony tokoa moako mba izy ary aloha ny ray n'izy iny. Ohatrany mamany foana ny resahany amiko. Sa efa maty? Na ohatra hoe any an-dafy ngamba. Inona moa ny raraiko an'izany rehefa vita tsara fotsiny ny asako dia izay. Ahoana tokoa moa izany ny fika. Aleo tena lamina kelika. Allô? Rasefo? Efa mandamindamina ny zavatra rehetra aty ka. Aza mikoropaka miandry kely fotsiny. Tsy mikoropaka ho raha Krisy bogosy eny ety kalma fotsiny. Ho avy zay. Ok. Fa iza ny resaka taminao tamin'ny telefona? Ohatra. Krisy koa inona izao matetra anao eo? Ka ianao manao an'izay manapaka lalan-dra olonako. Olana mba manao rehefa eo any amin'ny hopitaly izany ianao ka. Aza miteniteny foana ka. Nga vita mora izany. Azafady ary fa iza ho ale ny resaka anao tamin'ny telefona teo. Hitako fa ry ny resaka be mihitsy nareo. Zokonay lary no niantso teo asain-jareo makany aminy sika. Sika? Sika. Fa inona ny olana amin'izany? Ka sao dia hafahafa izaniko. Za tsy na tsy fantatro zareo akory. Nitarehanao no mbola tsy hitany fa momba antsika nefa fantany tsara. Dada sy nena aza nge efa niteneniko tamin'ny Noely.
dia ahoana? Ahoana moa fa maniry ny aona aminao zareo dia izany ange ohatra ny misalasala sa tsy mbola azo antoka ny fitiavana? Tena azo antoka fa sadaikatra kely fotsiny ny avo sangisangy ange no iarahako amindray fa tena fitiavana mariny noho izany dia rariny loatra raha mpahafantariko ireo fianakaviako toy ny faniriako ny ahitany mamanareo. Misaotra betsaka ary Krisy tsapako izao fa tena tia tokoa ianao. Atokia fa toraka izany koa ny ao am-poko. Eny ange mantoka indrea dia inona izany no atao? Asa miankina aminao ihany. Za tsy na efa niteny tamineny hoe miaraka aminao dia tsy maninona na tsy mody atoandra aza. Fa nga izy tsy miasa? Tsy miasa izy izao fa ny asa izy alina dia repos ao maraina izao fa raha riva vao makany. Hoay ianao anefa omaly maika hody satria hoe ohatra mamanareo sa tsy omaly moa iny? Maly iny ka fefa tonga talohako tao an-trano izy fa noho ny alina natsoiny commissaire izy dia lasa ndraiko. Zahay mihitsy ilay tsy tiako. Tsy misy iainana amin'ny fianakaviana fa mandeha foana. So anefa tsy nanao polisy aloha. Fanga koa ianao sika anao polisy ka? Efa nifanao commissaire tokoa saingy zany nieritreritra kely dia nijanona. Mafy nge ny asan'ireny jereo amin'ny eninareo. Tsy ho vitako izany. Raha sanatria ve marary ny zanako na ny vadiko dia ho avelako eo fa zahay sambotra mpangalatra rian-dakira reny. Zany mihitsy ho tena mandreraka be ange. Za tena efa tena leo mihitsy. So ihany ianao izany fa tsy nanao polisiko. Asa angamba fiananjoa nandositra nyrery inspecteur dia miditra mivady commissaire. Nefa za mino fa raha commissaire tsy nanaiky ianao na dia nifankatria amiko fotsiny aza. Izany kosa aloha angaferany. Veloany izany resa polisy mankaloha izany ka miprogramantsika lamina tsara. Zaho ary andao aloha any an-trano sakafo atoandro dia efa amin'ny 12 latsaka ka izao. Avy mihina asika dia makany amin'ny zoky. Ndao any ange ary velomy siara. Mba milamina ery ato tranonao ato. Ohatrany hoe misy vehivavy reny mihitsy. Aza mampimeka. Lehilahy anga aminao mamasizam-panao raharaha. Ay tokoa moa misy an'izy eny fa tena tsy tao an-tsaiko. Ary aiza ho ahy izy izay? Nanao sakafo teo izy dia lasa. Lasa nanao fety any amin'ny zanany any. Latsinainy mihitsy izy vao miverina. Dia manao tokantrano-dariry ato izany ianao mandra-piveriny. Za anga aminao hijanona ato raha alina sisa no atory ato dia amin'ny latsinainy indray. Raha pitro taom-baovao any amin'ny zata. Alahady any amin'ny zokinay. Rehefa avy eo dia ilazako izy mivady. Dia roviana izany ianao no any aminay? Asa roviana ny tindry fa zao ataovy amin'ny fotoana mahoatra ny neninareo. Amin'izay izay mifankahita. Ka maninona ary rapitso? Sa tsy maintsy mody any itosy ianao? Tsy maninona. Ilazana melo fotsiny ry dada. Za ankehitriny nafaka mijanona any ny taom-baovao sy ny alahady. Vita ho azy izanyko. Any aminay ianao izany no manao réveillon. Dia tsy ho any amin'ny bebe anareo izany nareo menaka? Sika andeha ho any mihitsy izay fa nisy an'ilay olana alina izay ho ny tao ampiasana neny dia voantso tampoka tamin'ny ora tsy ampoiziny izy. Dia aleonay izany no nijanona ao an-tranoko. Fa ino izany alina izany? Sambotra andeha anjolaam-panao kidinapina hono ny polisy. Tafatsoaka nefa ilay lehibe any zareo ka mitohy arak'izany ny fisamborana androany sy rapitso. Mba misy namana izany raha vao iantso miasa ny eniko. Raha toka makany aminay ihany ianao? Aleko makany ary. Ataoko ao moa famelanao irery ao an-tranonareo ao amin'ity andro fety. Miaraka aminao réveillon dia taom-baovao mody any amin'ny dada. Mety ve izay? Saly be ary Krisy. Tena mety. Misaotra.
Manina raha misakafo mba tonga alolohany amin'ny zoky amin'izay. Hitanao ihany fitoanany eto amin'ny tanàna amin'izao fety izao. Marina izany. Sady zay hoe fanoana. Mandrosoa eo mandraisa sisa. Manitra be izany lokanao izany. Inona ke? Eo jereo anatin'ny vilia misarona eo. Krisy tena ilay loka tiako be ty. Tandremo aty malany vary fa be disika eo inona ny sotrondre? Izay sotronao tsy manina fa tiako foana ka. Ay, za aloha tsy sotro fa mavesatra be izany vavoniko izany hatramin'ny malarifa. Dia aleo ajanona kely mba hisotrona raha-pito sy amin'ny taom-baovao. Izay misy ao aminao ao azo sary fa tsy maninona ho ahy. Andraso vetivety ary. Mahazo toa misotro zura matoa kely ny avo. Tongava torimaso lalitra vao mahalany ray vera amin'ity io dia remoka tanteraka ary tsy atsiaro izay ambonin'ny tany tsony. Atsoko amin'izay ry zalahy hitondra n'ity voromailala ty any amin'ny RCFP. Tsy manapany izao izy io. Mino ny fitiatendromolotra nataoko taminy andika dia roboka tanteraka. Ho any andro zoky anao réveillon andra bebe inspecteur. Maty ary ny avo keloko. Tsy mahavo sy mahazanaka polisy ianao ty indray mandeha ty. Tsy mahalala an-dakrisy angaha. Tiany jus indray. Azafady misaotra. Mazotoa homana ary. Ianao koa toraka izany. Mazotoa dia manam-pivary fa betsaka izy io. Aza matahotra fa olaniko daholo ireo. Sady ianao aloha tena nahay mifidy ilay loka tiako mihitsy. Mazotoa tonga avanofo. Krisy azafady hoe mba vao kely ty tafangona jus fa ohatra mafy be izy izany. Ao ary. Zay mba malemy tanana koa ny avo. Ao ararako. Misaotra. Mangatsiatsika mahafinaritra ery izy izany. Za izany. Ao sady ihano ihany moa ny sakafo raha vao tsy malany vary eo ianao dia tsy makany aminareo arampito. Koa raha tsy zazakely ako ampitambazana ohatran'izany. Mamsangy re tadidinao tamin'ny mbola kely le ampitambatambazana zavatra ohatran'izany zay vao malany vary. Koa ve nareo natao ohatran'izany koa very kosa rery. Krisy manina ianao? Ohatra mifanina izany. Mariny tena fanataoka sady Krisy Tavandrimandry velo mamy fo any andro mifankahita. Velo mareny ny avy malala. Ary aloha tsony amin'izay ry zalahy. Allo tongava ty nareo fa tsy zakako rery ty tongava fotsiny aloha atya manazavy aza be resaka letsy tongava fotsiny ho tena andeha odikely aloha bebe ndritsy iny efa tongako. Omendalana ianao komisera. Fa hoana tokoa moa izany anizana famitorana andreo jolary eo. Efa vita izy roalahy fa lehibe vavy reo no tsy laitra tena jango kely mihitsy aloha ka. Mbola miseho mafolo ihany ka. Izao izy fianakavian'olona ambony izao foana no verimberiny lalàna angaty alalana izany fa rehefa meloka dia voasazy.
Iza veripeboko zako amin'ny serandray no rahonany. Aleo ataoko mifanaovana azy rehefa manadalo ohatr' izany ka. Nisy olona 5 koa no raisiko teto. Ny ampin'ilay zanaky ny tompony io trano filokana io. Dia ahoana? Mba nahitana hirika kely any? Oay, tena mahavelim-panantenana tokoa moa zany. Efa fatapatatra ry jiolahy. Izy roalahy reo nge efa mibaradaka e. Fa le bandra io no tena mahafava sy mizaza. Haiko moa namanitrareo be ary piray tendro aminy zanaky le tompon'le trano filokana ny samborantsika azy ry telo reoko. Fa ahoana ny nahafantaranao azy komisera? Adre, ny loharanom-baovao sy ny fangalanam-bavany azy roalahy voatana ary ny fibaboan'le zanaky ny tompo trano filokana. Le io azy ange efa tazomoka ato amintsika ato e. Tsy navelako nandeha tsony. Dia sorona be dia be aloha ianao komisera. Olona ray izay sisa no alainao ambavany eo amin'ny 4. Za aloha andalo any an-trano ka miverina eo any amin'ny enina aloha farafatarina ny tafaverina. Mino fa voninao koa amin'izay ny taratra rehetra e. Mandamina ny tetikaditsika dia manao rosa-pody indray raha alina. Eny sady aleo fitaina zao raha tia komisera. Ny andro fety ny tena reraka. Ka zany inge ho ahy e. Aleo mekonao aloha nitakotra famitorany e. Reheto ary ary manaiza ny telefoninao zany a? Aleo raisiko. Ny avo angamba izay. Oay marina. Fa izy zany? Fa iza hoa zany? Tsy fantatra tia komisera. Tena numero miafina mihitsy. Raisa aloha dia inona izay lazainiko. Manaona tompoko, izy zao. Zay andro bebe, za solo renjanakao. Aty amiko ny avo. Mandidy anao aho. Avoay miaraka amin'ny vavy izy telo namako rao. Fa raha tsy zany dia ny avo mitakalo. Tsy misy momba aminao aho. Allo? Tapaka marina. Komisera, ahoana zany? Lanto, inona zany? Zanako komisera. Any nge ho ny avo e. Azonao antoka aloha ve hoe solo le teo e? Tsy fantatra hoe olona 20 taona tsy nionana ny resaka tamiko ve ho tadidiko sony. Sady amin'izay mbola feo ketsiketsina anao amin'ny telefona. Raty, fa izy ny avo. Tao an-trano ve izy ianao nakaty io? Nivoaka maraina izy dia tsy nody atoandro. Fanakaiza? Misy namany fanao fotoana tany re tany Analakely komisera. Aizy io namanino mipetraka? Tena tsy haiko re komisera. Le izy aza nge tsy fantatro akory. Toy mipetra-drery le tovolahy. Ny ray aman-dreny hoe anitosy any. Efa fanao ny avo angany tsy mody atoandro? Efa fazarany ka. Matetika na tsy mijanona any amin'ny alana azy izy dia mandeha any amin'ny bebeany dia hariva vao mody. Fa hono aho, namany ahoana io tovolahy io? Sakaiza tsotra sa olotiny? Olotiny re komisera. Vao aingana zareo niaraka. Tsy tapaty-bolana akory. Zany nge mbola tsy nahitako ny Krisy. Zay matsy ny anarany. Orbebia, tena mahamahana amin'izany zavatra lazainao zany a. Fa maninona miaraka amin'izany tovolahy zany ny avo? Hatramin'izay olona fantatrao daholo mifanerasera aminareo mianaka ka zao mifadika ny rasa. Sitako nge. Ny fitiavany kely izy dia tsy manakambara. Fa na zany azy dia mba manao ahoana hono io zazalahy io araka ny fitantarany avo? Tsy fantatro re komisera. Sarotra ty raha ty bebe a. Mivonona fa hiatrika adogoavana. Amerina akambavany any zalavoatanao aloha. Ianao a miantsoa andro mamanareo sy ny havana sasany sombany ny zanakao. Zay fa rehefa aveo mandamina zay rehetra atao e. Raha mivoaka ianao a dia aza mandeha rery fa mitondra polisy. Azonao? Dia ahoana ny avy malala? Tonga soa aty anjoy. Tia ny tranontsika manomboka izao. Zany maninetsika arikarery a. Tsy misy krisinao zany eo e. Aty anjoy ho asika. Aty amin'ny sefibe rasolo. Ary mangina fa aza mitabataba eo a. Fa maniny ianao. Tena tsy azoko nge. Mitady volo ve kiala ratsy ty e. Tsy fantatra hoe aiza ianao zao sa mbola tsy fantatrao ny rongony ny fangaro fandemena nataoko tao anatin'le jus. Rongony? Zany nasianao zava-mahadomelina le ranom-boankazo sotroiko. Zany e. Ianao taoko nakafy mafy ery ny telo lasiko. Fa iza marina ianao ty. Fangatsy krisy olo ty sady tianao indray e. Mademoiselle ny afo. Tsy nahatovavy endry sy mahafatifaty anao ty a. Fa iza ho ahy ianao. Zany raha krisy.
torolepitry ny fikambanany zolapanao ankeriny sy takarinay saronao ny resantsika tamin'ny maraina. Andriamanitro, losina rety lainga daholo zany teny lazainao ariny. Tsotra zao ary efa trany ambolohan'ny tantara mihitsy. Trany ambolohany ahoana? Any fotoana ny toriko fitiavana taminao fa inona indray ataovy kely ao an-tsainao fa tsy misy kristianao zany na dia indray mpimaso azy zanaky ny fahavalonay ngenao dia inona zany torianao fitiavana tamiko? Kaka nireny rasipa, kaka nananjonoana trondro. Ianao no adala voajonony. Ilainao fantatra ve ny tantara rehetra Tsy mila maheno an'izany ahy avoay tato miandra azy izay ny reniko. Aza taitra, efa fantany hoe aty ianao miandra an'izay fihetsika ry zareo polisy sika izao. Ahoana koa ny nalalany an'izany? Kalma ianao hoe raha fetsy reninao sy ny polisy namany izay serisolo koa bato. Dia roviana izany ary avoakanareo ato. Miankina amin'ny zareo ihany io rehefa alefa ny namanay dia avoakanay koa ianao. Raha tsy izany dia ahoana? Ovinonareo zany? Tsy izaho aloha manapaka an'izany fa rasefo eo ampelatany any ane ny ainao ireo polisy ireo ange mba tokony mailo ihany alohan'ny anaovany zavatra zao ny zanaka tsy manatsiny vo. Fantatrareo fa tsy manatsiny dia maninona raha ny biron polisy ny tafianareo fa tsy izany ampijaliana ohatran'izao? Oka marina tady amadika ny nena nge ndry izany efa ena tanatsaka zao ndry tsy afaka tsony lazaika aminao ve le tantara tsy mila maheno an'izany aho afa avitsory Zao enoy taoarinan'le namerenanay n'le zazakely kidina pehiny tany amin'ny fianakaviany ka nolazainy zareo an'izany tamin'ny polisy fantatra fa tsy maintsy anao fikaroana ary mamanareo sy ny namany. Lazaiko aminao aloha fa fantatra rasolo tsara nareo mianaka tamin'izay ny namporisihana hiaraka aminao taorinan'ireny fisamborana azy telo miralahaliny ireny dia ianao no nataonay takarinay. Zany ny tantara mazava ianao no mieritreritra n'izay toyany. Andray mangina mbola tsy misy faty hitomanina aloha zao. Mbola ho avy ny fotoana hitomanina na ianao no hitomany andreninao na reninareo no hitomany anao na ny fianakaviana mihitsy no hitomany anareo mianaka. Ondratsy vanina no ary ny avy zanaky ny inspekteur bebe latsy vanina mahafatifaty loatra mijery anao mitomany. So mihevitra reninareo fa ry zareo ihany neny mahay mamorotro olole. Zay koa ange tena mahay mampijaly ohatran'izao ary mahavita be noho ny polisy azy. Oka mokrisa mifona zay ahy tena mifona aminao mangina ary mpialadala tia tsisy fonanao eto tsisy andranao tsinona dia ahoana fotsiny zany zao mifaly aloha fa mbola tsy hofaty an'io anao farapitsony tsy maintsy misy ray maty aminareo mianaka na miaraka maty mihitsy tonga dia mivavaky ala. Nanahoana komisera tena reraka zany? Salamina aloha sainy sady efa azo daholo ny fanampim-baovao rehetra roso amin'izay tsika marina izay no tenenako hoe milamina baradaka ihany le kara rehefa elany ela mavava fa miporetinay dia ny teny no nireraka tsara kosa zany tio dia inaviny nambarany inona moa fa tsy ny adalany rasolo sy ny vorongony fahoana marina tokoa tena fatritran'olo le rasolo lehibe nzio lahy koa izany ary tena manana tambazota matanjaka sy tena raitra mihitsy le zalahy iny andre tiako lozy zany komisera zany tokoa ary androany vao nahalala fa hay ny asa ratsy rehetra tatoato na fandrobany io na famonon'olo io na fanaovana takalinainy io enona dia resaka zava-mahadomelona aza maiko ny rasolo daholy izy zany natodonikotrika fanisisa-panatateraka daholy izy mihitsy amin'izay hoy zay mandamy baikony vonony avy hatrany tsy misy indra fo
ny zalahy zanaky ny tany filokana ny teny izany. Mbala iny fa tena maro ny tanora-potika. Ka zany koa rehefa tsy mitandriny sendra ny naman-dratsy. Aza manao an'izany kosa aloha ianao e. Tsy roso tia mahazo an-janako. Iza ny nanapo? Marina ihany aloha zany. Lasa ho any saiko ry bebe. Hoe ahoana komisera? Hoe fa nahoana ny tonga amin'izao toerana zao Rasolo? Efa amiraly mihitsy ange izy raha voninahitra ny mahajiola azy. Dia tena tsy haiko re komisera. Olombanina ihany any indray aman-dreny fa maneno ny telefona anao. Afatra mamanjaka ty. Naony? Matoiny angahatala. Fa misiny. Zao nge nylazany ato ry bebe. Amfiry anao mody sao mba afaka mivily any an-tsena. Nareo koa. Ka feto kosa nginy andro izy hoe mahalala an'izay olana ty. Ahoana tsy ahalalany an'izany? Niteny tamin'ny zavatra mitranga mihitsy aho. Mety adiny ndray zany komisera. Zany angamba raha vehivavy iny koa efa antitra ka. Ka manina raha tsona kely aloha e. Izy somana tena tsy misy eo. Avela ho any. Nga iny vady voamaly no vaovao amin'ny asantsika e. Andray kosa. Asa dia atao an'izany re izy komisera. Tsy vakiloha amin'izany aretra. Tiady mafanatrehany ity zao ny asany saiko tsy izay fety zany. Misaorizan'Andriamanitra rehefa tafody somatsara ny an-tanitsika raha pisy taom-baovao e. Ka tokoa ny komisera. Zaza mitotra ny kely finoana ka. Bebi, boka mihitsy aza mitolefika ohatran'izao ianao. Misy akony any amin'ny avy nge zao fahakifinao zao e. Very ny saiko tsinako. Eny tsy mametsina anao marininy anao fa zao ny tadio polisy tsika. Tsy misy jio latsilavintsika zany. Marina zany. Zay aloha fa hijery vaovao farany ao amin'ny dralao indray aho. Hoavitra ihany ve zanako? Mitony aloha bebe tsy ahavita nininy ianao raha taitaitra ohatran'izao. Fa ezaka ho tony ahy. Aza matahotra ianao e. Hifarana tsy ho ely ty tantara ratsy ty. Mivonony ianao atanjao ny saina ary esehoy ny herim-ponao. Mila anao ny afo. Tompoko. Mivonona ho anjanako namozako naiko aza. Tsy misy mamoy ihany izany e. Ataotsika telo moko reo. Rasolo sy ny tary ny fongotra. Ivoaka mpandresika. Mino ahy ianao. Ngany ho izany tokoa. Ahoana marina aloha to anontany. Tena gaika e. Aiza verangaka efa 2 andro diarina voavoangona ny vaovao rehetra. Feno tanteraka zany. Feno. Fa dia hiatrikady zany tsika. Ka fantatra ve zany misy andry zareo e? Zany tokoa. Mazana tsara le toerana. Any zany zanako komisera. Any tokoa. Noho izany anafika amintsika. Amotika amin'ny fikambanan'ny Rasolo ary akan'ny avo. Rovina re. Zao de zao. Efa miomana ry zalaho. Mandrindra mipaika rehetra sika ianao. Manome ny toromarika ho an'ny ekipa. Zay de lasa. Vaky ny foko komisera. Manao ony zay le zanako any. Amonjy azy tsika zao e. Nirikotra misaina hoe nandritra ny alina zany dia ny firavrandritsy latsy matoatody ireo zanako. Za aloha tsy mino an'izany e. Raina nge mitazona any any e. Voaja sy voakarakary ny avo any. Fa ny oro-saina ny mampijaly azy. Vitandrasolo tokoa moa zany komisera. 30 taona teorina. Mbola mampijaly anay mianaka ihany izy. Tena tsy mba fanan'olombelona sy ny ao anatiny fa fanandevolo misika. Marina na biby aza ampahoro-menaky ny aina ohatran'izao. Ka marina nge efatra amin'ny voalohany mihitsy ny tsorarain-Rasolo ny mahazanany amin'ny avo e. Tena gaga ry bebe hoe lasa jio larain-draha ny Rasolo. Mampalahelo ako komisera dia tia Krisolo tia zanako ka lefitra ny rainy any. Karoan'ny polisy hatry ny ela nefa. Ino ndray filma fotsiny bebe ahoana no itenenanao an'izany komisera? Modina nadalan'ny avo ve Krisy azahoany azy? Zany tokoa. Nanamafy an'izany zalana ilay nambavandreo. Angamo tsy fantatrao fa vao tamin'ity volana Desambra ity nge ny aona ry zareo e. Tsy fantatra zany komisera. Zaho zao mihevitra hoe mpiara-mianatra ko. Tetika efa vao homana tsara iny. Nentim-pitiavan'ny avy dia nanaiky. Kanjo kirantosa ny zanako. Aza mamisavisa zavatra betsaka tsony aloha ianao e. Zay atotosa tsara nyity fanafihan'ny telo ny dia hodiniana aingana. Miariva ihany ny andro. Lalana raha teo mitohana be.
sika nefa tsy afaka mampanena anjombara satria mijoko aza. Ano sakafonao fa mangatsika be? Tsy hinana. Ano mbola be na zavatra miandry? Tsy hinana ento miferina io fa tsy ilaiko. Avelao eo rehefa tsy hinana. Za nga no faty alohan'ny fotoana no ny anoanana. Fa hono inona ny tenen'ny dasolo taminao teo? Tsy niteny inona izy. Nandindinika sy nijerijery fotsiny. Any ahoana ny fijerinao azy iny? Malemy fanahy be Tsy ho lavy an'ilay fanahy marikoriko no mijery azy. Marikoriko? Za nefa mahita hoe mitovy be nareo mianaka. Za miteniteny foana tsy manandray na havana oatra n'iny Fa aiza marina moa ny raindry io Efa maty. Laingany bebe zany. Mbola velona ny dadanareo ary tsy iza fa isefo rasolo. Inona? Zany no izy. Mbola mpianatra polisy reninareo tamin'izany. Dia nifankaty tamin-drasefo izy. Ary be vokanao saingy nandao anareo rasolo satria efa manambady amanjanaka ara-dalàna. Zaza dalainao Tsy mino an'izany sady tsy manandray an'iny. Adalanao raha tsy hinanao fa dia izay ny mariny. Tsy misy tombony ho ihany koa raha mamitaka anao amin'izany Anontany reninareo rehefa mionana ankoatrany nareo mianaka. Any koa izy tsy andaingy aminao zany tsony. Eno ary ny avo Lela tsy fanina. Ka manahoana zany manao réveillon aty amin'ny dady zany? Mahafinaritra Marenine leo Ahoana? Misy inona? Okey. Zeny ianao ry ny avo avy. Ka misy inona? Tena mandreraka mihitsy. Manandrakandran-dratsy ny mamanareo sy ny namany ka ahita ny matsiravina indrindra izy. Fa inona ny dikan'izany? Andalanao aty hono zareo anafika atsika. Saka leo ny mena mihitsy. Aleo avy eo navatsika azy. Sa tsy zany aky? Ny avy moa zanak dady ela fa anao réveillon sy tombo avao tena raitsy ndry androany. Ho hitandry eo angeny anaovanay an'ireny ataonaiky toy izay tsy akina tao ka raha alina. Inona ny tiany avo? Labera sa le mafapana sa le jus misy zavatra ihany? Misy an'izay ilaina rehetra ny ato amin'ny dady Marenina eo nareo koa ve te aresin'ny polisy Ndry aza manambany anay ohatran'izao aty tanànanay nge andry ho hitandry fa gidra na réveillon ary tena milay film amin'ny telengeza be mihitsy. Ano aloha any sakafo sao dia noneo ka au restour dia tsy ahitan'izay ho jeren'ny olona. Zaho tsy mila izay sakafonareo any esory tany io. Ory malala ndry aza mamono tena mbola lavitra nge ny lalantsika Zao misy vaovao mahafaly teneniko andrity. Eno Otray Tomanjo rehetra fotsiny angendry izany. Eno ki ary ny avo Za tsy en'izay redirediny jiolany mangina. Tsy rediredy re izany fa fiainana faran'izay mahasambatra. Mahasambatra? Ndrisy inona tsy meno ako ndresaka izay sy rasefo. Azafady izay sy dada mantsy Ndresaka dia ahoana? Rehefa vita ty raharaha ty dia iova ny fiainantsika. Tsy azoko hoe inona le hoe vita. Rehefa resy rava ny polisy na koa hoe rehefa matitsika ary commissaire sy ny ekipany, indrindra moa fa lehibe monsieur Ofetsy iny. Mangina ianao. Aza tao an'izany ny reniko. Nareo ny tsy vanina. Eny tsy vanina izay fa hita eo izay aresy. Teninao izay fa afaka fotoana vitsy monja dia hivadika tanteraka ny sainao. Miabo ange ho aza anakidady izany moa dia izao hiatsara ny fiainantsika. Anangana tafika iray izay sy dada dia za no mpitarika any ankilana. Ary aorinan'izay inona ary raha fantatry ny rey. Tsy misy rarahiko an'izany. Tsy misy rarahiko izay ataonareo. Je m'en fous.
tena marina. teneno re teneno izay lazainao. Aorinan'izay dia ataony mariazintsika. Sanatria tsy misy io. Za tsy hanambady tsy ho lafelifely. Efa nitsofony dadarano ange sika. Ianao zany nitsofony rano fa raha za tsy mila viola. Ay, aleonao zany maty toy izay ho vadiko. Zay mihitsy. Ay, tsy olan'izany rangahy. Mimoana ary fa dia miara-dia amin'reninao ianao. Mieritreritra mantsy raha matokeliny avy fa misy manampitamby azy eto a. Tsy matahotra an'izany koa atao sy ataonareo. Ny olana kely fotsiny dia ty ianao mba hanao réveillon ihany nefa tsy ho tratry ny taom-baovao. Ze za koa ny diso hevitra nataoko mpijery film gidragidra fotsiny ianao. Ay moa mpilalao fototra mihitsy. Tianao ve raha réveillon gidragidra no atao lohateniny sady ianao zany no atao maty voalohany. Vonona daholo ve? Efa komisera mamitsamba any aloha ianao sao dia misy mahita io. Ry mailaka sitorika ve fa nazo toromarika tsara daholo? Eny miandro ny baikontsika zao izy rehetra dia mandady manatona ny varavarana daholo. Ok, aleo ary aloha miandriandro kely a mandinika izay fihetsika ry zareo ohatrano aloha sao dia sanatria miayary fa raviny tetika. So ihany aza maina ny andro fa tsisy orana. Jerenao le komisery misy olona mandehandeha ireo andavarangany teo. Ay marina, jereo koa reto ambony tafo reto misy olona maromaro mitilitily izany. Marina komisera raha tsy araka ry zareo no fahatongavantsika izany. Ay, tena loso ty. Tena fantatry zareo fa misy polisy eto tokotany ato. Na ny fomba hanomezana baiko anjala azy ty tsy tafatsoniko. Raha vao mikofoka kely itsika dia latra. Sady tsy mamenatra n'ireo jiolaro mihitsy zao no mitifitra vazaraka. Inona ny atao komisera? Ka tsy maintsy miantotsika rehefa ela ka tsy mahatsikaritra ninina zalahy dia tsy maintsy hiditra ao an-trano ihany. Eo no hanapohantsika azy. Tena ohatrany kely finoana zany komisera ka. Matokindry tsy maintsy vity io. Ohatray marina mamoaka jiro be nge zalahy zany. Marina tsy tsinjo tamin'iny daholotsika rehetra. Fa iny zao komisera dia tena fantatra zareo fa atsika ahoana ary nafantarany an'izany. Andriamanitro, inona ma fa dia tena misy mpamaty arana ao miproko potika zavatra zana komisera ahoany avo tsy maintsy miady hatrany farany tsika na dia amozana nena aza mivotana azy. Tanjao saina arinandro misy mitivitra zany. Zay mampitamanatsika polisy. Tena misy polisy mamaly zany. Avy any amin'n'olitsika izy zany misy ty komisera tena misy namatsika vo misy titsara ianao sao dia ohatany jiolahy zay mba mitonitony. Andriamanitro, tena rety bebia jereo fa misokatra ny varavarabe aty ambany io jereo misy olona reny. Oay marina ny avo ny zanako navokatra zareo ihany ny zanako komisera. Ny zanako ina valatia magin rehefa samy faty azy tena tonga dia miara-miaka azy. Toerany zanako komisera io tsara ny tany io maty arandro maty ny zanako avoaka ny tesily. Mijanona bebia aza mirosany ianao fa dia maty eny. Bebi mijanona fa ny bomba. Record FM nanolotra anao teo réveillon gidragidra nosoratany Narso
lila aliva olona ravaka falimanana ary ilaina soto no anomeaina ny tantara nandray teo sy nanantotosa miarify